fiainana. fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy. Amen. Korintiana 1:20 andininy 2:20. Miantso anao andiny teny zany tenin'Andriamanitra zany ry havana. Miantso anao hihevitra ny tenanao zany tenin'Andriamanitra zany. Sao ianao mantsy kristianina nefa miaina amin'ny fizahozahoana, miaina amin'ny fireharehana, miaina amin'ny fialonana sy ny tsy fitiavana isan-karazany, kanefa milaza ho manao ny asan'Andriamanitra ihany, dia mantiny tena hoy ny tenin'Andriamanitra. Mihevera tena hoy ny tenin'Andriamanitra. Manahoana aho rehefa manao ny asan'ny Tompo? Manatanteraka n'ilay tenin'Andriamanitra avy eo hoe izay teo lehibe aminareo no aoka ho tonga mpanompo. Manatanteraka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa avy manao hoe izy tsy maintsy mitombo fa izaho kosa tsy maintsy mihena. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, ny fanoloran-tenantsika ao amin'i Jesosy Kristy anie dia fanoloran-tena ampitiavana, fanoloran-tena amin'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy. Raha manam-pikasana ianao hiroso amin'ny hamaly ny fiantson'Andriamanitra dia mandiny tsara aloha ny tenanao. Esory izay rehetra mety manazefatra anao, esory izay heverinao mety voninahitra lehibe anananao na ny toeram-boninahitra misy anao fa ao amin'i Jesosy dia mpanompo ny antsonantsika. Mivera ary ny fiantsonanao ry havana amin'ity andro anio ity. Dinio ny lalana andehananao, fa Jesosy Kristy no efa miteny, raha misy ta hanaraka aoka izy hitondra ny hazo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Tsy maintsy milanja ny hazo fijaliana isika amin'ny maha-kristianina antsika ry havana, ary eo amin'ny mpitondrana ny hazo fijaliana no andiniantsika tena isan'andro, kanefa koa hifaliantsika isan'andro satria Jesosy Kristy no mialo lalana antsika ao. Ka na dia hiverina ho mafy aza ny fitondrana ny hazo fijaliana dia Jesosy nefa niteny hoe mora ny ziogako ary maivana ny entako. Mifalia ary amin'ny fanarahandihan'i Jesosy Kristy, ary eny am-pandehanana eny dia aza adino ny manao évaluation tenanao isan'andro fa izany no mahatsara anao amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy Kristy. Amen.